fa samy fantatra mivoany avy ny azo rehetra fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Lioka toko fahaenina andiny faefatra amby efapolo. Jesosy Kristy dia mpampianatra lehibe izy io, ary nisy fotoana izy nampianatra fa ny hazo dia fantatra amin'ny voany, ary ny fiainantsika ihany koa dia io fiainantsika io dia fantatra ihany koa ny amin'ny voany. Midika izany fa tsy fihetseham-po no refy andrefesana ny finoana raha lazaina am-bava-malala, fa ny fiainana sy ny toetrantsika andavanandro. Ny tena fandinihan-tena marina ihany koa dia tsy mijery izay tsapantsika ao anaty fotsiny, fa mandinika ny asantsika araka ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika io zany dia tokony hiainantsika izy io, ary tokony hamoaka voatsara eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny tena fiarana amin'Andriamanitra dia fatokina tanteraka ihany koa ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra dia tokony hitokintsika amin'ny fomba rehetra, satria tian'Andriamanitra isika hatoky azy na amin'ny fotoana tsara na amin'ny fotoana sarotra izay mety heverintsika handalovantsika fahasarodana na fitsapana maro samihafa, dia tiany isika hatoky tanteraka azy. Tsy tokony hiorina amin'ny fihetseham-po, miovaova ny finoantsika, satria indraindray dia arakaraky ny fitsapana mandalo eo amin'ny fiainantsika, arakaraky ny fisedrana mandalo eo amin'ny fiainantsika, arakaraky ny mety heverintsika hoe fahatsarana mandalo eo amin'ny fiainantsika, dia miankina amin'izay koa ny finoantsika. Kanefa tsy tokony hiorina amin'ny fihetseham-po, miovaova ny finoantsika, fa amin'ny fahatokiana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny teniny. Tokony hatoky ny fitiavan'Andriamanitra isika, tokony hatoky ny tenin'Andriamanitra isika, dia izany no hanankinantsika ny finoantsika ry namako. Ny tena fitiavana ihany koa dia tsy amin'ny teny sy fihetseham-po ihany, fa amin'ny fankatoavana sy fanatrehana ny didin'Andriamanitra, satria izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra no tena mahafeno ny fepetra, ary maneho fa ao anatiny ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Raha fihezitsika zany dia izao: ny voa no manambara ny hazo, izany hoe ny fiainana sy ny asa no pirofo ny finoana fa tsy ny fihetseham-po. Dinio amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenantsika, ampitao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenantsika. Tsy ny fahatsapana no fenitra, fa ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra. Minoa sy matoki, na miova aza ny toe-po, na miova ny toe-javatra izay lalovantsika, dia aoka ino sy hatoky an'Andriamanitra isika, fa izy mahalala ny hevitra heverana antsika, dia hevitra hitondra antsika ao amin'ny fiatanana fa tsy loza. Ny fankatoavana ihany koa no pirofo ny fitiavana an'Andriamanitra, satria voalaza ihany koa fa io zavatra rehetra io dia miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra, ka mitaky fankatoavana izany dia amboarin'Andriamanitra soa antsika ny zavatra rehetra, ary ny tanjony dia hitarika antsika amin'ny famonjena. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsy ampiny hoe mahatsapa fotsiny isika, fa akaiky an'Andriamanitra, mivavaka, fa ny fanontaniana lehibe dia izao: inona ny voateraky ny fiainantsika ankehitriny? Tokony ho voatsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andao apetrantsika mbavaka izany. Andriamanitra rainay io, misaotra noho ny tenina, misaotra noho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainana isan'andro fanandro. Ankehitriny dia nampianarinao izahay fa ny fiainanay dia tokony hamoaka voatsara, ampahery anay, hanavitra anay, hitarika anay amin'ny famonjena, ary ampahery manodidina anay, hitarika amin'ny manodidina anay, hankatoanao Jesosy Kristy, ary izay koa dia tokony proverina mandendeha hanana fankatoavana tanteraka anay. Momba ny tsiraray avy amin'ny tian'io ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.